Miankina betsaka amin'ny tany ny asa atao ho an'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny tetikasa KZF dia anisan'ny tetikasa manohana ny fanatsarana ny fananantany eto Madagasikara, ny fanatsarana ny lalana famoaham-bokatra ahafahan'ny famokarana mitodika amin'ny tsena. Tetikasa nampiasain'ny fanjakana foibe natao hamatsiana ireo sampan-draharaha isan-karazany ny tetikasa KZF izay eo ambanin'ny fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono iarahana manatanteraka amin'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny fananantany. Ka nisy ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy fitaovam-piasana moto miisa 720 entina hanatsarana ny asa eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny 1 Aogositra teo amin'ny tokotanin'ny Topo Anosy notolorana ho an'ireo sampan-draharaha samihafa misehatra amin'ny fananantany hanaramaso ny karatany eny amin'ny kominina miisa 500 iasan'ny tetikasa sy ho an'ny statistika agricole ary ho an'ny foibe mpitondrana ankapoben'ny fiompiana. Ninona zany zavatra atao anatin'ny sehatra fambolena amin'ny fiompiana indrindra dia miankina be amin'ny tany zany ary fantatsika ny olana izay sedrain'ny tontolo ambanivohitra zany amin'ny resaka fananantany io na tsy fahafantarany ny zoany aloha efa olana ray izay fa eo ihany koa zany ny hoe tsy fisian'ilay taratasy izay manamarina fa afaka mizaka sy manana ny zofeny ianao amin'ilay tany ampiasaina. Zava-dehibe mantsy rehefa manana karatany na manana titra ny mpamokatra iray dia ilay tany zany lasa kapital amin'ny filaza azy, zany hoe tena ilay enti-mamokatra tena iankinan'ny famokarana. Ary amin'izay fotoan'izay ohatra ny olona rehetra mizaka zofeny amin'ny fananany dia manana afaka mikojakoja izy, afaka manatsara izy, afaka mandonaka an'ilay tany izy, afaka tsy manana eritreritra intsony izy, afaka mijery ny programan'asany anatin'ny taona ho avy sy ny folo taona sy ny taranaka faramandimby azy. Dia zay zany misy fiantraikany lehibe eo amin'ny resaka famokarana izay satria dia tena mikojakojainy ho fitaovana entin'ny miary zany fananantany zany. Ka isan'ny manatsara ny vokatra, manatsara ny kalitao ny hoe mizaka tanteraka ny zony ny mpamokatra mba tsy manana ahiahy amin'ny asa fiariana izay ataony. Zay zany lafiny anankiray fa anatin'ity tetikasa KZF ity izay rahana amin'ny ministera fanajariana ny tany sy ny asa vaventy dia eo ihany koa fanatsarana famoaham-bokatra. Misy izay rahana miasa zany marina miankina aty amin'ny ministeran'ny fambolena fiompiana ny jono izy fa ny asa atao dia rahan'ny ministera rototo. Ohatra ny fanatsarana ny lalana famoaham-bokatra zany, reny tetezana any amin'ny faritra Atsinanana zao dia misy ilay tetezana mitsaka ny renireny rano reny mba ahafahantsika mampiditra eo amin'ny tsena zany mora kokoa ny vokatra izay vokarina satria isany mampitaraina ny mpamokatra ny hoe lavitra ny tsena, tsisy paka ny vokatra, mena ny vidiny sy ny sisa no faratsiany reny lalana ilay piste rural rehetrarehetra reny. Eo ihany koa zany ilay totanisa zany izay voalaza teo. Tsika zany zao ampiroborobo ny sehatry ny indostria eto Madagasikara. Isan'ny zava-dehibe zany fananantsika fahafantarantsika mazava hoe firy moa ny vokatra isaky ny faritra ny tena vokatra misy ary ny vokatra afaka tobaka sy ampidirina amin'izany sehatry ny tsena zany na anosehana ny indostria eto amintsika. Amin'izao fotoan'izao zany tsy manana zany antotanisa marina sy tena manakaiky marina zany tsika fa ny antotanisa izay misy zany no tsy fahafahan'ny mpiasam-panjakana izay mivezivezy hatreny fotony manao an'izay fanadihadiany fotony izay dia manao projection foantsika zany na zavatra heverina manakaikaiky marina zany. Fisian'izao fitaovana zao zany amin'ny alalan'ny KZF dia afaka mivezivezy, manana fitaovana hoentina mijery mitsirika ny fotony andreo lay famokarana zany ny ministera dia ahafahantsika manana totanisa mazava eny anivon'ny commune sy amin'ireo faritra rehetra izay mamokatra eto amintsika mba ahafahantsika mifameno anatin'izay famokarana izay sy famokarana izay totanisa izay mba nanantsika an'izay taremarika ahafahantsika mandrafitra politika mpanjakana mazava sy manohana an'ireo le seha-mpamokarana satsokajiny na ny indostria zany na ny fampidirana amin'ny vokatra amin'ny tsena ihany. Fantatra teto fa efa ivoaka ny photo aérienne de précision na saritany manara-penitra ahafahana manamora ny fandrefesan-tany.